Famsaviana no nitranga teny Ambohimalaza hoy ny nambarany ministra ny fahasalamam-bahoaka izay ilay Arivelo Randriamanantany androany alarobia nandritry ny valan-dresaka ho amin'ny mpanao gazety izay natao teny amin'ny hôpitaly Joseph Ravoahangy Andrenavalona. Nisy pozina ny nina natao tao anatin'ny sakafo raha ny fanazavana trany tao anatin'ny mofo donaty izay isan'ny sakafo naroso tamin'ilay lanonana no nahitan'ilay pozina hoy ny fanazavana. Olona 5 no voasambotra voarohirohitra amin'ny raharaha fahafatesan'olona no ny fahabozinana ara-tsakafo teny Merikasinina ny sabotsy alina teo manome toky izahay fa anatin'ny fotoana fohy dia hohitra ny marina rehetra momba raharaha ity hoy ny jeneraly Andry Rakotondrazaka ministra délégué misahana ny zandarmariam-pirenena voaporofo ny fisiana pozina ny nina narotsaka tamin'ireo sakafo hoy ny governemanta. Amin'ny herinandro ambony iny no andrasana hivaly ny valim-panadinana CEPE ho an'Antananarivo renivohitra raha ny voalaza ny lalaina Ramananatony lehibe ny fahampiadidim-pampianarana eto Antananarivo renivohitra dia ny Antananarivo renivohitra no mivoaka farany amin'ireo fahampiadidim-pampianarana manerana ny nosy eto izy no betsaka mpiadina indrindra ka mila fotoana ny fitsarana sy ny fandraiketana ny valim-panadinana ho an'ireo fahampiadidim-pampianarana hafa dia hivoaka tsikelikely mialohan'ny faran'ny herinandro mivokatra. Na mifantary ny faditseranana omaly ny tetikasa projet 29 mahakasika ny fitantanana mpiasa mifototra amin'ny fahaiza-manaony ao amin'ny fitantanana fohibe ny faditseranana tanjona ny isian'ny fitantanana mpiasa amin'ny fomba mangarahara tsy mitanila mampazoto ary mahomby mifandrify amin'ny laharam-pahamehan'ny fitantanana andrara-panjakana hoy ny tale jeneraly ny faditseranana Laikana Zafivanina nandritry ny fanolorana ity tetikasa ity tafiditra ao anatin'ny drafitra stratégique 4 sy 7 ny fametrahana ny rafi-pitantanana ny antota-mbavao ny fitantanana mpiasa nomena ny anarana hoe informatika kolo olombelona ikolo nanoana ny famolavolana azy ny faditseranana koreana atsimo mifanaraka amin'ny fenitra iraisam-pirenena. Notolorana ny Marbonnaitra commandeur de l'ordre national ny professora Lily Arson René de Roland izay vao avy nandray ny loka prix Indianapolis 2024 natokana ho an'ireo mpikatroka sy mpisehatra eo amin'ny sehatry ny fiarovana ny lafin'ny tontolo iainana noho ny ezaka nataony nandritra izay taona maro izay fa indrindra tamin'ny fahaizana mitarika ao anatin'ny asa fiarovana ny faritra rovana sy ny famitana ireo fahaiza-manao no antony nanomezana azy ity Marbonnaitra ity hoy ny ministry ny tontolo iainana sy fampandrosoana Lovenjafy mpikatroka malagasy mifantoka amin'ny fiarovana ny zava-mananaina izay efa nisehatra tamin'izany nandritra ny 30 taona mahery ny professora Lily Arson René de Roland izy no nahita ireo karazana vorona sigana izay efa ina ho lany tamingana mpampianatra ao amin'ny Université Antananarivo sy Université Antoliary izy.